antsika vahoaka ny eto Antananarivo sy ny manodidina manangana fototra vaovao manangana fototra vaovao fanambinana sa ozo fotoana lehibe tsy goavana izay hanravana mihitsy ireo fakana ozona izay miazona ny fiainanao tadidi ry havana misehatra vitivity eo amin'ny fiainanao izay tedavina ozona mbola hotazomina na sehatra ara-pahasalamana na ara-bola na ara-pitiavana na ny ara-panahanao ity fotoana lehibe sy goavana ity no handravantsika any amin'ny fakany mihitsy ireo ampahana ozona izay mbola miazona ny fiainanao mila afaka amin'ny lafiny rehetra ianao satria ny baiboly dia milaza fa raha ny zanaka aloha anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao ny sabotsy fahasiviny volana febroary ny fahenina ambin'ny folo ary ny fahatelo amby roapolo ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina jidiso eto amin'ny grand tsalamongo ty andrefanambojanaary sy eto amin'ny samafy tanjombato ambany atsy no anatanterantsika ity vavaka fanafana lehibe manangana fototra vaovao ho afaka tokoa ny dia ampitsikitsikina be indray no eonana amintsika mianakavy ao tanatin'izao fandarana mahafinaritra eonatsika eto amin'ity fahitalavitra ity zao maromaro zao ny zavatra mandeha ny fahitalavitra hafany fa anisany manana tombony kosa ianao raha manaraka ity fandarana eto amin'ity fahitalavitra ity satria dia andre fampianarana ianao androany andray torolalana ihany koa atonga anao tafavoaka eo amin'ny fiainana atonga anao lasa lavitra raha faharitanao anatin'ny teny fo dia hoe anisany ankinany fiainatsika izao fandarana izao faliana aloha ny eonana amintsika ny pasteur Judikaela ny atao amin'ny fanolorana indray miaraka amintsika anoitsika ny fampianarana amin'ity andro antia ny pasteur Randria miakatra Tolojanahary Frederika ihany koa mbola miaraka amin'ity anakindray ao anatin'ilay loha hevitra goavana fanambinana sa ozona fitanany tompotompo koa fitanany tompo pasteur ya miarabanao pasteur dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana dia miaraba ny namana technicien karazana tsindry pekely ty ampiandoana marina mihitsy le tenao teo misy zavatra be dehibe mandeha ny fahitalavitra hafa fa misy karazan'olona indray misy afetseny devoly takan'izao rehefa isy ten'Andriamanitra marina sy mifanandrify ny fiainanao anafaka anao dia misy karazana fanelingelemana zay ataon'ny satanana misy karazana fahasorenana koa zandraindray tsy fantatra hoe inona ny mahasorenanao fa ohatrany te-amadika tele fotsiny ianao dia ohatrany misy fahasorenana be ny anatinao any dia tadio tsara fa amin'ny fotoana ianao mahatsapa zavatra takan'izay dia toery le izy arao foana le fandarana fa ho afaka ianao amin'ity androany ity zany eny ary tonga dia ho atombotsika amin'ny vavaka avy hatrany ny fandarantsika mialohan'ny itoizantsika indray amin'ny fampianarana zay efa noentina tamin'ny farany teo dia vavakantsika amin'izao fotoana izao dia mbola miantso ny anaranao hatrany zay ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra fa tonga eto amin'ity fandarana ity indray ianao ny tompon'izao tiany izao tsy manakambara tsy manana ninina azo azavaina amin'reto olo reto ny mpanomponao androany fa tiandreo ny lelanay mirahalahy tahaka nanendrenao ny lelan'ny Jeremia mpaminany tahaka nanendrenao ny lelan'ny Mosesy zay votsa vava miadapiteny tsy mahay mandahateny kanefa rehefa ianao no nanendry ny lelany tompo dia nisy fahefana ny tenina lokon'ny vavany ingany mba ho anisany tahakanyizany ny vavanay mpanomponao androany ary hosoro mandrakariva amin'ny fananao masina mba tsy amin'ny fahaizana mandahateny fahaizana mitoroteny no hijoroana eto fa zay tena avy aminao mihitsy Andriamanitra nao ka ho voambahara indray amin'ity androany ity hianatra zay androany anazava ny mikasika ny hoe fanambinana sa ozona tsy hainay ny manazavana izany fa fantatro Andriamanitra fa raha eto ianao nanokatra ny vavanay dia maro amin'reto olo reto no hafahanao sahady ao anatin'izany toeram-panandevozana izany ho afindranao any amin'ilay toerana zay efa nampanantenanao azy feno fitahiana feno fahasoavana dia tahio izy reto mba haritra hatramin'ny farany an'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen amen mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe ozona sa fanambinana isika ao anatin'ity volana febroary iray manontolo ity isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny trano fivavahana vahaony oloko samafa tanjombato ambany atsimo eo ampitany Jirama ary misy ihany koa ny etsy amin'ny lettre frère Andrefana Ambojanahary raha ny fandarana farany pasteur Judikaela dia nanazava isika mikasika an'ireo hery izay miazona ny olona ka mahatonga ny olona tratrana fitotongana-piainana faravana tampoka ary misy amin'izy ireo dia tsy tafarina mihitsy arak'ilay fijorona vavolombelona zay nentinao teto tamin'ny fandarana farany dia
atrany amin'ny aretina aza de tonga ary tsy azo eritseretina mihitsy io olona manan-karena be androany io ve io olona tena manana zavatra be deabe androany io ve dia possible hoe ilahatra vary miaraka amin'ny olona rehetrarehetra de indram-bola de iankina aman'olona ihany koa amin'ny zavatra hoaniny nefa dia manana ny ampy androany zay no antony tenenana amintsika manao hoe fataro tsara ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao fa rehefa lay fanana ozona no mitambesatra aminao de mety sy androany de androany ny fiatraikany fa mikikitsikelikely io ary amin'ny fotoana tsy ampozonao de misy fianjarana matsiravina mitranga eo amin'ny fiainan'le olona pasteur Judical androany tsika de iresaka ny amin'ny lay lohevitra lehibe hoe ozony fahotana misy zavatra ataontsika indraindray de veritsika fa tsisy nininna akony tsisy nininna mitranga le izy everitsika zany hoe mandendeha ho azy de vity iny de zay fa ny tena marina misy zavatra voarakitry ny baiboly angatako hoe nevakinao pasteur amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 1 de 17 misy mpanjaka anankiray antsoina hoe Ahaba dia jereo ny zavatra nitranga mpanjaka voalohany toko fa 1 de 17 tonga de ovakitsika avy hatrany ary izay tenin'Andriamanitra zay amin'ny anaran'i Jesosy ary ny teny Jehova tonga tamin'ny Elitisy bitaka nanao hoe miangah ka midina eo amin'ny Ahaba mpanjaka n'Israely izay ao Samaria indro ao amin'ny tany boaloboky Naboty izy fa lasa nakao izy mba haka ny tany no azy koa mitenena aminy hoe izao no lazain'i Jehova efa namova ianao ka efa nakao anao ary ianao dia niteny taminy hoe ary ianao dia hiteny aminy hoe izao no lazain'i Jehova ao amin'ny tany izay ny lelafan'ny alika ny rany Nabota no ilelafan'ny alika ihany koa ny ranao dia ny ranao tokoa mazava tsara io voalazan'ny baiboly io Iaba de mpanjaka nanana ny fahefana rehetrarehetra nisy vehivavy ihany koa antsoina hoe Jezebela vadin'ny mpanjaka izy io zay nisan'ny tena nanaro-pahefana pasteur Judical raha zay no azo ilazana azy napiatra ny fahefana rehetrarehetra teo am-pelantanany ka rehefa misy fananan'olona na tanin'olona tsaratsara tia no azo de vitan'io vehivavy antsoina hoe Jezebela io mihitsy mamorona taratasy sandoka mamorona dossier sandoka aminonan'lay olona tompon'le tany mba azahoana maimaimpona an'izany tany zay tiany ho azo izany ary teto dia nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Nabota nanana tamboaloboka nafinaritra be izy io teo akaiky ny lapan'ny mpanjaka de rehefa mifampiresaka moa zany zareo sy ny mpanjaka de tsy nanaiky mihitsy Nabota hoe tsy mba fomba anay zany mivarotra tanyrazany zany ny anay na be na kely anananay dia zay tsy mivarotra ny tanyrazanay zany nalahelo hoe Aba ary nyresany tamin'ny Jezebely zany dia niketreny izy ireo ny fomba aminonany Nabota ary de tena matiny de eo amin'ny 17 io lasy Aba nitsidika an'ilay tanyboaloboka zay azo tamin'ny fandatsahan-draha azo tamin'ny keriny zany ny ran'Andriamanitra Eli iona tamin'ny Aba iteny manao hoe eto amin'ity toerana ity no nandatsanao ny rano Nabota de eto ihany koa no andatsahana ny ranao zany hoe ratsorina le hevitra ilay tenin'ny Eli Tisibita de hoe zay zavatra nataonao tamin'ny olo-kafa de zay ihany tsy maintsy tsingerina aminao zany tsy hoe ozona baiboly de milaza manao hoe zay afafon'ny olona no hojenjainy zay zavatra ataontsika rehetrarehetra na tsara na ratsy na manahoana na manahoana de miomany ianao fandray androany izay zavatra ataonao zay ihany tsy maintsy verina ho aminao jereo tsara nge ny tantaran'ny Davida raha nangalatra ny vadiny Orietita de olona vitsivitsy ny nalala ary ny commande miaramila ihany koa no nafantatra ny secret hoe i Davida nge ny namono ny Orietita amin'ny fomba ankolaka zao ny tenin'ny Davida manao hoe alefaso izy de asavo eo amin'ireny le olona misy lehilahy mahery reny mafanafana ny ady izy ny ataovy eo afarany aloha eo izy ny arosoa eo aloha eo paikady avy any amin'ny Davida zany de Joaba moa amin'ny mahakomande miaramila de ny baiko ny mpanjaka no arano satria ny mpanjaka no lehibe ny tafika amin'ny mampanjaka azy de maty Orietita nalainy ny vadin'io lehilahy io rehefa avy teo
fa tao ambadika zay a de nanomboka tafiditra problema be davida voalohany indrindra ny zanany ihany a no nanonga anazy teo amin'ny fitondrany ny zanany a de mifamototra zany hoe mifapaka ny mpianada nisy kazana olana be dehibe nitranga tao amin'ny davida le zavatra nataony davida ihany a no namboly ozona teo amin'ny fiainana ka tadio tsara ry havana fa misy ny tsony hoe ozony fahotana misy rempianakaviana anakiray pasteur judical nresaka tamiko de zao ny teneniny za ozy izy pasteur efa tsy manao an'le izy tsony am'izao fotoana zao fa taloha ozy izy a de reny karazana tovavy miaraka amina lehilahy de za ozy izy tsy tena tian'io lehilahy io a fa alaiko fotsiny ozy izy ny volany a de alaiko ny telefonany a alaiko ny volamena zay omeny a de avy eo am'saraka aminy a de miaraka amina lehilahy hafa ndray a ary misy fotoana ozy izy pasteur miaraka amina lehilahy anakidimy anakefatra zany hoe lehilahy be dehibe miaraka aminy taty oriny izy sendra nytiny de nanambady izy natao mariazy natao soratra de mipetraka atao anatin'ny tokantranony de ohatrany hoe ny lamindamy amin'ny fiainany fa ny mahagaga pasteur ozy izy am'izao fotoana zao a de io zavatra nataoko io a de tsisy hafa amin'ny mihitsy ny ataon'le zanako vavy sy le zanako lamy zao tsika miteny zao le vadiny zany a mahalala ihany fa mahalala amin'ny ampahany an'le zavatra nataony tany aloha de ireo zanan'ireo nefa ny tsy mahafantatra n'zany tantara zany fa magaga pasteur de zao mifindrana akany amin'ilay zanany vavy sy le zanany lahy zay toetran'izay ary de tena mijangajanga reo zanan'ireo tena mila lao vehivavy sy mila lao lehilahy de io zanako vavy io zao pasteur ozy izy a tsy afianina aminao fa efa imbetsaka io izy mibe voka efa imbetsaka zany nytoejaza fa am'izao fotoana zao moa zany mahita taony ankizy de am'izao tsika miteny zao izy izy a lasa marary le zanako vavy le zanako lamy ozy izy de ohatrany hoe normal ihany sainy nefa ohatrany tsy normal ihany ke ohatrany somary kondrakondrana kely zany le zanany lahy de rehefa dininao le zavatra mitranga pasteur judical de le zavatra le nataon'le ray aman-dreny zany de baben'le taranaka de afary mipita makany am'ilay zanany ary dia na le zanany ary gaga hoe ino nyty zavatra mitranga ity ka ohatra zany mihitsy ny tantareto iaba de nakankeriny ny tany nabota ary namono ny nabota tamin'ny fomakolaka tamin'ny alalan'ny vadin'ny mpanjaka fa Andriamanitra de namoaka didy manao hoe io zavatra ataonao io ry aba de io ihany ny zavatra tsy maintsy iverina aminao io ihany ny zavatra azo anao mandatsadra ianao a mamono olo ianao a de raha tsy mibebaka ianao tsy mitodika amin'Andriamanitra ianao tsy miverina ianao amin'io zavatra ataonao io de tadio tsara ozy izy Jehovahandriamanitra mantsy ny teny zay nampilazany ny Letisibita fa io zavatra ataonao io ihany a no miverina eo amin'ny fiainanao pasteur judical zay ny pasteur Frédéric no anisan'ny mazava-dehibe alentsika mianatra ohatr' zao satria misy olona hoa tena miezaka izy mikofoka pasteur miezaka izy mitsabo a aretina anakiray fa enony ihany koa efa miaritra ihany le fananany operatana fa le aretina tsy misy fiovany le olana tsy mety mivovà mihitsy fa vao mainka arakaraka ny ezana ireglena le izy aza vao mainka koa le izy hoe tena enony mihitsy tena tsy tafavoaka mihitsy zany zavatra zany ary izay no anisan'ny zava-dehibe hoe mamantatra ianao a ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona tokoa ny anton'ity zavatra mahazo anay mianakavy ity fa naninona ny fiainanay lasa tratran'izao zavatra mitranga zao a ary arak'le tantara teo zao tato amin'ity mpanjaka faharotoko fa 120 ty 17 io de anisan'ny karazana atao hoe teo anoloan'ny fahefana tokoa le mpanjaka ary vokatr' zay fahefana zay io mantsy rehefa amin'ny toerana somary hoe mahazoazo toerana zay tsika mitoerana anakiray ohatra hoe eny amin'ny fiarahamonina na ohatra zany de indraindray lasa taonotena manana toetsaina hoe satria za zao olona ohatran'izao ny toerana misy anahy de manao tsinitsinina amin'ny fiarahamonina ohatra na ohatran'izany ny valiny io pasteur Frédéric satria ny zavatra nisy tamin'ity tantarana naboty ty aloha de hoe nalain'le mpanjaka iahaba akeriny lay fananana n'le tany mboaloboky nabota marina tokoa fa azo le izy na ny fomba namonona ny nabota aza tsy nisy nahita tsy nisy nafantatra fa Andriamanitra pasteur Frédéric satria Andriamanitra ne tena tsy mamela zany mihitsy pasteur Frédéric hoe nisy fahotana nataonao de ho afa maina fotsiny amin'izany ianao fa misy ozona manaraka an'iny pasteur Frédéric ary tsy mamela io pasteur Frédéric raha tsy mivaly amin'le olona ihany koa zay nanatanteraka sy nanao an'izany sady hitako tsara misy olona be dehibe ny pasteur Frédéric ivavahanao izy délivrenao izy teorina teo zao le fijona vavolombelona netinao teo hoe resaka filalaovana lehilahy sy ohatran'izany fa mitovitovy amin'izay ihany le zavatra nazo ny tiana bavy ty izy ndray pasteur Frédéric tamin'ny fotoana nahabevoka azy
zany hoe mbola tao anatin'ny fiainam-pahatanorana zany de anisan'ireny le olona satria matahotra ho bedin'ny ray aman-dreny matahotra amin'ny enatry ny fiarahamonina am'le hoe bevoka zao sady tsy mbola misy lehilahy hita hoe tena maropototra hoe miaraka aminy de bevoka de manala foana Pasteur Frédéric de zao nefa ny zavatra loza be Pasteur Frédéric aty afara am'izay le olona tafiditra ihany izy ao anatin'ny tokantrano fa manisany am'izay izy manam-paniriana Pasteur manana faniriana ananjanaka am'izay de enao tena mampanompon'Andriamanitra anao manatona anao izy de mametra tanana manao délivrance délivrer ny olona io Pasteur Frédéric endrasana hoe inona ny vokatsy le délivrance fa gaga koa ianao fa ohatrany hoe tsy fiatraika le vavaka atao aminy ny tena marina Pasteur Frédéric rehefa tena fatarinao le tena antony hoe inona mahatonga an'ity olona ity tsy mety mitoejaza tsy mety mahazo zaza mihitsy misy tona mahazo ihany fa afaka ho azy le izy amambolana de efa maty ho azy any anatin'ny kibo any ay vokatra lay ozina zay nanaraka azy tamin'ny fatanorana zay izy nanala zaza foana de misy tona le izy Pasteur Frédéric amin'ny fotoana mitady am'izay izy aty aoriana tsy mety mahazo tsony tady dio tsara ne Pasteur Frédéric fa ny zaza anankiray matombo mipetraka ao anatina kibona rem-pianakaviana anankiray vehivavy anankiray de tady dio tsara fa efa ainy iny zay ao anatin'ny kibo ao ka amin'ny fotoana ianao misafidy na manapa-kevitra analan'iny zaza iny ao anatin'le kibonao ao anatin'ny kibony vadinao ozy ianao hoe alora nga fa meko vola mihitsy ianao manambitamby an'le olona miaraka aminao ianao tambatambaziko mihitsy hoe aloha mba hoarofana aloha satria tsika samy mbola mianatra ohatra na tsika samy mbola tsy vitanin'inona fa mamenatr'olona raha zao sady afa tonga de fampiteraka nefa mbola tsy vitanin'inona raha vao mandray fanapa-kevitra n'izay le olona Pasteur Frédéric mety tsisy pahita le fanapa-kevitra mety tsy misy mafantatra le fanapa-kevitra de afaka tokoa le zaza avy eo fa tsy maintsy misy zavatra Pasteur Frédéric ampaben'ireo olona ireo aty afara mety tsy ho azonao eo ny valany fa aty aoriana aty le izy ozy izy ny ten'Andriamanitra zay ny ampitoro teny toko fahavalo 121 ngamba izy iny hoe saingy tsy taterahana vetivety ozy izy ny famalinany ratsy atao de zany ny krizany fony zanak'olombelona fatratra amin'ny fanaovan-dratsy zany hoe misy fotoan'Andriamanitra amaly ihany fa mety tsy eo ny eo fa mety aty afara aty ary misy fotoana possible ianao am'izao fotoana zao mijery aty fandarana ity raha fantatrao kosa nefa le tepika hoe sao de mba zahy tokoa no mahatonga na tsy mety mitoejazy ty mihitsy na mahatonga na tsy mety mahazo azy ty mihitsy azo soroa zany Pasteur Frédéric azo mbola tsabony zany zavatra zany anisan'ny iverena kely alohan'ny amezako anao fanoizana le fanazavana Pasteur hoe miteny aty ozy hoe mato mipetraka ao anatin'ny kibon'le rem-pianakaviana zay le zaza io Pasteur Frédéric de efa ainy iny zay no mipetraka ao ka amin'ny fotoana ianao misafidy anala azy de efa mety anisany ihany zany Pasteur Frédéric mamon'olona akolaka zany satria ainy iny mipetraka ao ary zay ny zavatra nisy tam'ty tsy voatery manindro nantsy ny Pasteur vao mamon'olona tsy voatery hoe iny ianao fa mitifitra basy olona de nafaty olona de zay ianao no namon'olona fa na izany aza ny zavatra ataon'ny olona anankiray na tian'ny olona na tsy tian'ny olona Pasteur Frédéric de misy zavatra foana tsy maintsy manaraka an'iny vokatry ny safidy sy fanapa-kevitra andraisiny iny aty afara aty Pasteur Frédéric marina zay ary etsika de mampisaintsaina ny olona ny fandarana takan'to moa de sady fanentanana no fanabiazany tady tsara fa ny zavatra ataonao androany de tsy maintsy iverina aminao rapitso raha tanora ianao manaraka an'ity fandarana ity ka to amin'ny namanao fotsiny zao ianao hoe ndao anao an'izao ndao anao an'izao mba metsiketseky ndao mba anina fa io ve de tara be de io de miseho montimotona eo fa maninona raha manao fanaon'ny olona fa aza matahotra ho bevoky zany sy ny sisa misy tovilany re to amin'ny namany hoe ndao angalatra ndao anao totakely ndao anao andry fa zao ny saintsaina zay zavatra ataonao androany de tsy maintsy iverina aminao rapitso ary tsy maintsy obaben'ny taranaka faramantinika ny tena loza tamin'ity aba ty ne de zao hoe misy mpanjaka Jehova zay ao ariana kely eo raha mpamaty baibolitsika fanaripaky io lehilahy daholy ny taranaka aba ray manontolo tonga de naripaky io lehilahy io satria ten'Andriamanitra le izy de izy no natateraka an'le izy tamin'ny alalan'ny Jehova zany natateraka an'le ten'Andriamanitra fandringanana mahatsiravina nytao amin'ny taranaka aba io zavatra mety hoe androany ianao mety falifaly manao an'le izy mangalatra ianao any ampiasana misoloky ianao manao zavatra tsy mety ianao manambaka olona ianao ary araky ty toroteny ity mety maka zavatra ankeriny ianao de falifaly ianao androany manao arrozazo mihitsy hoe azoko ihany le zavatra niriko tady dio tsara ray aman-dreny raha lasa enabavy malala fa aoriana kely eo amela ozina ho an'ny taranaka faramadimy zany na ianao azy de tsy adana am'zany tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny olona io ny fahotana zay nataony androany na tsisy mahita ary zany na tsisy mandre ary zany na tsisy mahafantatra ary zany ka ny lala tokana de ity raha ohatra ka efa nisy fotoana ianao latsaka atao anatin'izany zavatra zany de amafisina ihany manatona an'Andriamanitra de mibeba zay ny zavatra voalohany dingana voalohany efa nisy fotoana tsika ny teneny izy io tamin'ny fandarana voalohany hoe anisan'ny délivrance lehibe anankiray
de ny fidiran'olo ao anatin'ny fibebahana ianao raha vao tsy vonina ibebaka ianao a iova famindra iova lalana iabangeny tena marina tokony ho tapaka ihany le oziny tokony voatsangana somatsara ihany izy ary voary ny taranany fa vokatry le hoe za manambony nahatraka za olona ambonika za olona manaka ataoko sy miteniteny foana ry paster Elise za mivedy ho tateraka tsy possible zany oziny zany tsy mitranga amiko zany tsy valy amiko zany ny ratsy nataoko inona tokoa le vadiny ny enjera very ambony manda tonga de potika ny tenany ray manontolo ary tsy vitan'izany fa nohaniny alika ny nofony zany jezebela vadiny mpanjaka zava-doza be ohatry zany ingely izy le olona mieritreritra manao aiza koa zay famalina eo aiza zay oziny eo fa raha vao tsy mibebaka io olo pasteur zava-doza no mitranga ao ambadiky reny karazana fahotana zay ataon'ny olona ireny ka isaky ny sabotsy misy ilay vavaka fanampanahozina zay anomezana antsika ny toromarika rehetrarehetra tsy hamitaka anao zay tsy teny hoe tahin'ny tompo ianao tahin'Andriamanitra ianao fa omenanao aloha ny secret ampahalalananao aloha le zavatra tokony ataonao ary anisany zany zavatra resako zany aza miandro tonga ny ampiangonana fa raha matsapy ianao fa nisy zavatra tsy nentina ataonao na tonga n'io tranonjazanao tsy mety mitoejaza io ny fiainanao lasa bloqué ianao lasa tsy mahita tory ianao lasa tsy mety salama mihitsy ny tokatranao tsy mety milamina misy vehivavy eny atratran'izany nangalatra tany ambadimadika tany zany niaraka taman'olona de misy lehilahy koa tratran'izany de am'izao fotoana zao tratrana problème be le vadiny tsy nalala io nijangajanga izy nananao zavatra tsy nety fa lasa mikorotana fotsiny le tokatrano am'izao fotoana zao de sanganeny izy hoe tsorona ve marina sa tsy tsorona marina ny tegniko aminao de tsotra mibebay ianao manatona an'Andriamanitra tongava amin'ny asabotsy ho avy zao etsy amin'ny trano fivavahana vahoan'olo samafa tanjombato ambany atsimo eo ampitany jirama ho ampianarina anao ary atoranao hoe zao ny zavatra tokony ataonao manoloana ty zavatra mitranga ity mety faravany ianao fampitena tsy fahasalamana olana maro isan-karazany tsy mety resinao mihitsy le ady am'izao fotoana zao ary mahatsapy ianao fa ny zavatra nataonao ihany niverina aminao de tadidio fa tsisy lala tokana avonjy ianao na anafaka an'io na ho any amin'ny mpanompo sampy ianao na ho any amin'ny dadarabe ianao na ho any amin'ny piskidy ianao lalana tokana ihany manantona an'Andriamanitra ianao de mibebaka noho ny amin'ny fahotanao dia ao ambadiky zay miditra ao anatina resaka délivrance vavaka fanampanahozina de manomboka ilama amin'ny fiainanao ary manomboka potika ianao am'izao fotoana zao de manana finoana fanomboka hotafarina ianao ivavakantsika isotra ny tompo raha eo hitanao reto mpanaraka ny fandarina marobe zay linany am'izany fampianarana zany ary te hibebaka eo anatry anao satria natsapa hoe nisy alatra nisy zavatra tsy mety nisy fanambakana misy olona ary de tena mampiasa n'ireny olona langy reny ho fitediavam-bola zany hoe amin'ny alalan'ny fitaka sy ny fisandohana no amelomany ny vady aman-jana ny tompo mamindra fo amin'ny lehilahy io mamindra fo amin'ny vehivavy io amin'ny alalan'ny ity fandaran'ity dia anafaka azy ianao tompo ary nokatra ny masom-panahany ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia atreo ny fandarantsika tamin'ity androanyity pasteur Judicael ho azavaintsika ihany moa le izy fa ny fotoana somary fofo ihany de enjikenjena ihany ny fanazavana ho amintsika tsarara avy tadio tsara zany saintsainy tsara ny fanapa-kevitra ny zavatra ataonao fa mety io zavatra ataonao io ihany ny verina aminao ny ray androany ary raha ifanatsapy ianao fa ny zavatra tsy nety ny zavatra tena hitanao mihitsy hoe niteraka ozony nataonao na nataon'ny ray aman-dreninao dia tongava manatrika nyty fotoany ity isaky ny sabotsy amin'ny sivora maraina etsy amin'ny trano fivavahana vahaon'olo ko tanjombato ambany atsimo eo ampitany jirama faraparantsika ny fandarina pasteur de omenanao ka man'ny fitenena ho atsika zay mety sahirakirana mitady ny toerana io dia efa misy laharana foana miverimberiny eto azotsika atsony reny laharana reny satria misy mpanampon'Andriamanitra afaka mandray atsika manoro an'izay toerana zay ho atsika zay mety mbola hoe sambany mihitsy vao anatrika an'ity fotoana ity taditio fa ty etsika ty pasteur de anisan'ny goavana de goavana satria mandritra nyty volana febroary ray manontolo ty isaky ny sabotsy amin'ny sivora maraina no anatanterahantsika azy eo amin'izay toerana efa nytinena toy zay etsy amin'ny tranobeny samafy tanjombato sy etsy amin'ny mogoté les trois frères ndefa nibojanaary manararoata re olona satria amaritra no avy ny taranaka ao mihitsy ny zavatra rehetrarehetra safidy raisinao androany raha isafidy ny olona anankiray nefa pasteur Frédéric hoe vonina izy hiala ao amin'izay toerana zay hoy izy ny telempanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe azon'Andriamanitra ataony iny nitahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte fa tsy maintsy nisorona tao izy pasteur Frédéric mba hatonga le fitahin'Andriamanitra ho tonga eo aminy hatonga le fahasoavana ho tonga eo aminy misy toerana tsy maintsy ialanao
mifantarinao aloha hoe mety aminao le tsy mety aminao tsony le toerana dia mitady toerana indrainao aizany mampety anao ka io le fahasoavana fa miandry anao a mila miala ao amin'le tany fanandevozana aloha anao alohan'ny ilomanosanao a ao amin'le toerana efa nomanin'Andriamanitra ao tsika tsirairay avy dia le tanana misy fanambinana sy fitahin'Andriamanitra amin'ny fotoana amin'ny sabotsy antsika miaona mametraka ny velomandray aloha zany tamin'ity androany ity a mametraka marapitafa mino zay fa ho avy ianao amin'ity sabotsy ity velomitsika rehetra tahin' Jesosy ihany koa pasteur Frédéric tahin'Andriamanitra boa ao anatin'ny kibonao mety misy problème mbola tsy afaka ianao na tsy nahazo taranaka omen'ny tompo ianao Andriamanitra ray nivavahantsika eto ary tsy miakatra Andriamanitra raha vita nanome ho andreny raha lasana bavy reny ho tahin'ny tompo ihany kio ianao ampaheresiko ely akaikinao ho toronao zao hoe maraka zany dia raha vavy domona dia nisy zavatra narary tatao amin'ny takibako tato dia efa nakany amin'ny mpanotra efa nakany amin'ny dokotera dia lazain'le mpanotra fa misy zavatra mivoto anatsanjanako dia nanao eko nefa ny a dia tsy hitako le izy fa misy fotoana mandeha dia marary nefa marary nefa tsy hitany eko ie dia misy rehefa mandeha dia vao manitsaka vato mafimafy dia marary dia nijaikojaiko kely misy ny antaloha sady nahikely dia tamin'ny tele eny nahitako an'ity fiangonana ity dia mivavaka teto dia teo amin'ny ray volana teo ngamba ny mivavahako teto dia sitrana tanteraka sitrana tanteraka ie dia nahazaza dia nahazaza afaka le marary dia nipetraka le zaza dia sitrana tanteraka fitahinana zany re olona e Alleluia ho tahin'ny tompo ianao ho teraka somatsara tonga volana somatsara salama tsara nareo mianatra zany joroko fahavolombelona fa zay zany a anosy avara sa mipetraka dia heritao zay mipetraka tany tamin'ity avril ity dia atsam'izay nipetsahanay tany zany dia le trano nipetsahanay zany misy hoe zava-miafina hony misy hoe efapolo taona tsisy mipetraka le trano satria zay affecté dia ka eo anatin'le trano tsy haiko hoe misy problème le trano dia niteraka tsy fahasalamana ho an'ny vatanao inona le tsy fahasalamana anazo anao io misy zavatra mandehandeha tao anatin'ny kibonao dia misy olona fo kely mandehandeha ao anaty nofoko zany dia za zany miezaka foana zaho Jesosy tsy matahotra an'izany fa mivavaka dia manao délivrance dia ohatrany hoe resiko misy ohatrany olona ratsy tarehy be dia hamono anaty hitanao ao anaty nofo dia ahoana ny fomba na afaka anao dia tamin'ny 21 février teo amin'izay dia narary be dia lohako korotana be dia nikepiko ziriziry be misy zavatra mandehandeha biby misy masotokana menamena le izy biby dia za efa reraka be mihitsy dia nanahoana ianao zao nanahoana ianao zao afaka tanteraka ianao zao tsy otsony le retina ho tahin'ny tompo ianao ho antsika vahoaka reto Antananarivo sy ny manodidina manangana fototra vaovao manangana fototra vaovao fanambinana sa ozo fotoana lehibe tsy goavana izay hanyravana mihitsy ireo fakana ozona izay miazona ny fiainanao tadidio ry havana misehatra vitivity eo amin'ny fiainanao izay tedavina ozona mbola hotazonina na sehatra ara-pahasalamana na ara-bola na ara-pitiavana na ny ara-panahanao ity fotoana lehibe tsy goavana ity no handravantsika any amin'ny fakany mihitsy ireo ampahana ozona izay mbola miazona ny fiainanao mila afaka amin'ny lafiny rehetra ianao satria ny baiboly dia milaza fa raha ny zanaka aloha anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao ny sabotsy fahasiviny volana febroary ny fahenina ambin'ny folo ary ny fahatelo amby roapolo ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina jidiso eto amin'ny grande salle mongo ty andrefa nambojanary sy eto amin'ny samafy tanjomato ambany atsy no anatanterantsika ity vavaka fanafana lehibe manangana fototra vaovao ho afaka tokoa ny ny anaranao dia inona ny zavatra nataon'ny tompo taminao ololona ny anarako zavatra nataon'ny tompo tamiko zany dia misy zavatra mandehandeha be foana tao anaty kipo dia nanao eko dia tsy hita le izy fa misy zavatra nefa tsy fantatra hoe inona na inona dia mivavaka nanao délivrance dia afaka zao afaka tsy atsony le izy tsy mandehandeha tsony tsy mandehandeha tsony sao dia mandainga ianao tsy mandainga tena marina zany a tsy nisy zavatra hafa natao a fa tena vavaka natao zay le teneniko amintsika ozy aho hoe ho afahan'ny tompo ianao ho anao a zay manana retina mitovitovy amin'izany tsisy antony amin'ny tompo manafaka anao tena ho sitrany ianao amin'ny anarany Jesosy Kristy ho tahin'ny tompo ianao raha nabavy tsy mive
ny anaranao ny anarako za dia Ravafara voninahitra an' Jesosy zany ny joroako vavolombelo eto fa fanasitrana an' Jesosy fa ohatrany hoe nisy naratra zany tatanonoko tato tona nisy zavatra nandeha ohatra nana hafahafa zany dia nakany amin'ny dokotera zany dia aveo ohatrany hoe me dokotera fanafody nefa tsy nasitrana zany mihitsy tao amin'nononao tatanilanonoko tato dia nizobavinay zany ozy matsy anazy ahoana fisehoan'le izy mivotona ohatrany hoe nisy mivoto tatan'il tetan'il dia misy nana mivoaka ahoana ohatra nisy nana ohatra nisy mivoaka zany zany any amin'le lohanono any mivoaka le nana lohanono mihitsy zany nisy mivoaka any amin'le fivoaninono iny ny fivoaninono tamin'ny 3 volana lasa zay dia nakany amin'ny dokotera akatsiana teny zany akatsiana teny dia le vadiko moa zany teny tamin'le rafozanay sy le zobavinay zany hoe ina natao amin'io izy fa ohatrany hoe marary izy izy any anono any dia ohatrany nisy zavatra hafahafa saika nataony taminazy zany zany tsy nety ahako fa zany hoe ny Andriamanitra ivavahako dia manasitrana ary mahery ny Andriamanitra ivavahako za tsy asinineniny zany moa matsy anazy fa zao no fatako hoe tsy mankisitrany Jesosy dia ahoana nasitrana azy ivavahako dia nanahoana dia aveo ny apitsony iny ahako dia ohatrany hoe nisy zavatra nanindrona mbola narary any le nonko fa ianao tsy zany midelivrena ve matetika zany le tonga tam-piangonana dia delivrena foana nay dia ndray matetika tonga talata tonga ny asabata ohatra zao dia nanahoana lizy zao efa tsy mare marary tsony amin'izao mbola misy nana mivoaka dia efa tsisy mivoaka dia tsisy marary tsony tsisy maninona tsony dia fijorona vavolombelona faharoa ihany koa tamin'ny ngamba zay ray volana le zanako narary zany dia le zanako vavy matokely zay dia nety io mivavaka taty zany ny sabotsy tsara reny nakaty dia sabotsy izy zany mbo efa natsitsiana kely aloha le avy nandeha mivavaka dia mbola nety io miverina taty any zany ny atalata dia nanahoana le zaza zao dia efa mbo sotra efa nametsa tanana dia efa sitrany izao afaka tanteraka izao tena afaka tahiny tofinana va Alléluia, maherezanao ho antsika vahoaka reto Antananarivo sy ny manodidina manangana fototra vaovao manangana fototra vaovao fanambinana sa ozo fotoana lehibe tsy goavana izay hanoravana mihitsy ireo fakana ozona izay miazona ny fiainanao tadidio ry havana misehatra vitivity eo amin'ny fiainanao izay tedavina ozona mbola hotazonina na sehatra ara-pahasalamana na ara-bola na ara-pitiavana na ny ara-panahanao ity fotoana lehibe tsy goavana ity no handravantsika any amin'ny fakany mihitsy ireo ampahana ozona izay mbola miazona ny fiainanao mila afaka amin'ny lafiny rehetra ianao satria ny baiboly dia milaza fa raha ny zanaka aloha anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao ny sabotsy fahasiviny volana febroary ny fahenina ambin'ny folo ary ny fahatelo amby roapolo ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina jidiso eto amin'ny grande salle mongo ty andrefa nambojanary sy eto amin'ny samafi tanjomato ambany atsy no anatanterahitsika ity vavaka fanafahana lehibe manangana fototra vaovao ho afaka tokoa ny Manaradia ni Gesù Cristi